Halleloia. Dia amin'ny fifiriana lehibe indray ary lasana babalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia mifaly indray mahitanao eto amin'ity androany ity. Dia tonga soa indray anao eto anatin'izao fandarantsika avavaka fiambenana izay raha no fandarana andramoka izao a. Ny aky radio a, ny aky média, mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana ary any groupe izay maharesy izay miaraka aminay amin'ity androany ity. Dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy a. Matoky sy mino fa salama tsara daholo indray tsika, mahery tsara daholo na dia ao koa ary mety tsy fahasalamana. Dia tonona amintsika ny fiadanan'ny tompo. Dia mampahery antsika rehetra ihany koa raha misy amin'izao fotoana izao olona mety donam-pahoriana ao anatin'izao zavatra lalovan'ny malagasy zao a. Ary maromaro ihany ny zavatra hitako androany a tamin'ity herinandro ity a, filazana manjo sy ny sisa. Dia ny voalohantena aloha dia mampahery raha misy lavo a manana fianakaviana nafoy sy ny sisa dia tena mampahery anareo a. Ary ihany koa raha mijery an'izao fandarana izao anao ka mety tsy salama, mety marary a, dia zao sady dia mirary soanao a, omen'Andriamanitra anao ny fahasalamana heri-tanjaka dia mirary soanao a. Ny rahan'i Jesosy any anarina antsika rehetrarehetra tsirairay avy any amin'izay toerana misy anao a, na any an-tokantrano ianao na mety any amin'ny toeram-pitsaboana dia mahereza isika rehetrarehetra. Androany anao vao miaraka aminay dia tonga soa ianao a. Ary za dia tena anao fa rariny koa ianao raha tonga eto satria ny ataontsika eto dia ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao a. Ifampahery eo amin'ny adiny iray sasany eo tsika hihaino hira, hivavaka, hihaino toriteny, hihaino famelabelarana. Dia maharetatra amin'ny farany. Tsy vahiny ianao raha tonga eto fa tonga dia raisinay tahaka ny rehefa eto a. Dia mahereza, mahatanjaha Jesosy any ombantsika tsirairay avy. Ho anareo izay efa eto ihany koa dia niditra voalohany teto androany anavavitsika Marie-Jo no niditra voalohany teto androany a. Tahin'ny tompo manokana ny anavavy Marie-Jo a. Ihany koa anavavy Maolofaly, Tozo Mikael, Erika Raka, Eliana, Soanirina Razay Arso, Lantonirina, Ando Andry, Erika, Yama, Rasoenina Nathalie, Terira Albenja, Milana Arlala, Aimé Manambotso, Lantonirina, Rasolar Malala, Aimé Manambotso, Fleur, Rolianisha, Jonathan, Bertha, efa paketo daholo zany a. Angela, Verselina, Nampiona, Nambintso, tahin Jesosy niaraka taminay maly. Ranabavy iza koa mbola tsy voarambako teo a. Noely Fanto tahiny tompo a, Maevare tonga soa. Dia ao ihany koa ry Soameva Kotre kamaradin'i Jesosy, Sandola, Ianitra Nirina, Itody Raonso, Iajasika Patitry. Ao ihany koa Itina Rakoto Arzaka, Razana Monika, dia Koda Leonie, Kadaka Malala, tahiny tompo a. Efa fotoana vitsivitsy ianao hitako an'izay Kadaka zay a. Telo na efatra andro teo anavavy Kadaka tahiny tompo ianao. Elina, Mika, Asia efa paketo a. Dia tonga soa Maolofaly, Sandrine Erika, Andolina Suzelle, Fiti Sandapitiavana efa tsy vavahako koa zany anara zany mety efa talalotany efa hitako a. Felana Rakoto ary Rasolo ary Malala efa hitako teo ihany koa. Tonga soa tsika mahareta lasa ndraitsika amin'ny adiny iray sasany a irahantsika eto amin'izao fotoana izao. Koa dia mahereza Vatso Raja, Faly Raheritovo, Shalom mozy izy, tahiny tompo Faly Raheritovo izay mahay mitendry gitara fa vao eo mihitsy ny henoko nitendry gitara tao anaty WhatsApp tao a. Na hoe men'Andriamanitra talenta be mihitsy a. Tokony andotsika an'Andriamanitra eto zany talenta zany raha Faly Raheritovo a. Reriko mihitsy ny ako ny taty. Halleloia. Josia Francine tahiny tompo a. Iza koa zay nga mbola tsy voarambako. Mino ny zavatra rehetra aloha dia zao a. Andolo antsika hivavaka. Andao apetraksika ampelantan'Andriamanitra izao fotoana izao a. Antsika hivavaka ho an'ny fanombohana. Koa andao aloha hivavaka ho an'ny fanombohana ny anavavitsika Yama amin'ity androany ity. Dia matoky sy mino fa ampiranao ihany koa ny vavaka izy nameraka zany eo ampelantan'Andriamanitra. Tahiny tompo ary anavavy Yama anao ny fitenenana. Halleluia. Tahiny tompo Estera dia tahiny tompotsika rehetra mpanaraka izao fandarana vavaka fiambenana izao indray dia mbola iray vavaka tsika. Misaotra anao zay Jesosy tomponay io fa mbola menao tombonandro fahasalamana napatra izao fotoana izao indray. Mbola misaotra satria narovinao ny tontolo andro ka nomenao fahasalamana. Dia ankehitriny izay tompo malalo mbola finanana eo anaty anao izay rehetra taona hitsaraka ny sitraponao mamindrafo aminay tompo malalo.
ankehitriny izahay hiatrika izao fotoana masina zao tompo dia mangataka ny hery fanamasinao any hirotsaka aminay tsirairay avy manatrika eto dia connexion ampiasaina amin'izany tompo malala ao raha kofa amin'ilay ranao sarobidy fa tsisy anelongelona ary ireo mpanomponao izay tondra ny teny ireo amelabelatra sy izay vavaka amin'ny firenena tompo malala ao dia aokalay fanahy masina sarobidy tompo anendra lelan'izy ireo tsirairay avy ho toy ny sabatra roa lela tena hipakana anatin'ny foniny tsirairay avy manatrika eto dia izay mpiain'izany koa tompo malala ao dia matoky sy miha fataonao tany lonaka ny rin'ny teninao fona tsirairay avy tsy isy anelongelona fa tena hoe hibanjina fanatrianao dia tena hoe amovo tsara ny fiainana izany teninao izany ary mivavaka asandratra eto tompo malala ao dia tena hoe fiainana ho anay tsirairay avy entinay amezana voninahitra anao hatrany ka ankehitriny ary tompo apetraka ampelantananao fotoananay rehetra eto eo ry namanay mbola any ampiasana tompo malala na eny an-dalana mody dia afanganinao ny dian'izy ireny ary izay rehetra manatrika eto tompo malala ao dia amboary ny programanay tsirairay avy dia apetraka feny am-palantananao tompo malala ao izany fotoananay rehetra izany dia fonay saina ny fanahinay tsisy anelongelona tompo malala ao fa tena hifantoka aminao tena ho feno fitiavana anao ary matoky sy miha izay fa manatrika anay eto anao satria anao miteny raha misy roana telo evory amin'ny anaranao dia evoana anao dia matoky izay tompo fa hientanao mihaino anay ianao ary ametraka amin'ny fotoananay rehetra eto dia voly satana mpangalatra connexion mpangalatra ny fonay tsy fantoka didina tsy anakery-tsy anam-pahefana miala aminaranao masina aoka ianao rery any sandratra eto amin'izao fotoana izao tompo malala ao dia apetraka feny am-pelantananao izany fotoana izany voninahitry ny anaranao rery any betsaka tsy voalazany vavako fa fantatra fa mahasoa anay tompo malala ao dia anao nanatanteraka izany misaotra Jesosy misaotra ray masinao halleloia amen. Halleloia, soratsika an'Andriamanitra izany vavaka izay nataony anabavintsika Iama izany dia tahiny tompo ary isika tsirairay avy eno hira aloha tsika androany nitondratsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia raha nabavintsika Berta avy any Koweït izy nitondratsika ny tenin'Andriamanitra androany dia eno hira aloha tsika milohan'izany zavatra rehetra zany dia ao aorianan'ity hira ity dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika dia amelabelatreo ary efa avy eo samy mahery ary samy tahin'Andriamanitra izy mety mbola misy tsy voarabako nefa niditra teo ngamba dia aleo aloha jerena nabavy Berta razana Monika Noely Fanto Ando Andry Tsiry Amboaramielina tahiny Jesosy dao ary ilaitsika ny fanatrian'Andriamanitra raha anao an'izao fotoana izao tsika dia ilaitsika ny fanatrian'Andriamanitra fa ilaitsika koa ny fanatrian'Andriamanitra amin'ny zavatra mafy izay izay atrehatsika niza miatrika zavatra izy amin'izao fotoana izao miatrika zavatra mafy mafimafy ho any ny aditsika Madagasikara ao izany efa mampahiry anareo foana angatao ny fanatrian'Andriamanitra alao ny fanatrian'Andriamanitra eo amintsika eo foana ary taka ny tsy andry ry havana izay atongava ny andro alarobia indray anaovantsika aingana indray ny vavaka na dia izany raha mitoy foana moa ny vavaka izay ataontsika ho an'ny marary fa amin'ny larobia izao efa ataontsika isaky ny larobia vavaka ho an'ny marary vavaka ho an'ny marary fa tena maro ny marary ao Madagasikara maro ny marary ary tena tsy aloalika ntsony ny ranombariny ny filazan'izao fa tena efa mety eny an-tenda kely dia tena manana didingezabentsika ao anatin'izay fa mafy zareo na tena hatramin'ny maly tena teneniko anao fa tena tsy atao anatin'ny amiako ao amin'ny amiako ao amin'ny compteko tena mamadika fa tsy misy afa-tsy filazana fahoriana mampalahelo zany efa mbola mampahiry anao daotsika hivavaka raha mbola salama ianao dia arovana amin'ny vavaka ianao arovana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia finosina amin'ny rahan'i Jesosy ianao dia tsy tratra ny aretin'io na ny hatrany ataty ivelana ka hatrany anatiny hatrany atampon-doha hatrany ampaladeta anatin'ny taulanao ny tovanao ny nofinao hatramin'ny lalan-draha kely sy ny lalan-draha be ikoriana any ny rahan'i Jesosy tsy manino izany ianao raha efa marary ianao ny rahan'i Jesosy koa mbola afaka anadio anao halleloia tsisy aretina zay tsy sitrany vavaka tsisy olana tsy mivaha mivavaka
ko za tena mampiry anareo azy akivy mety misy olona marary be mihitsy am'izao fotoana zao fantatro misy olona marary be mihitsy am'izao fotoana zao ary vo izy ny fampahery taman'olona vo eo ary ny olona mampahirezina am'izany efa tsy maheno ny teny zao tsony zay mampatonga na miteny hoe andotsika teny mbola misy ny fotoana andolotsika araroty ny fotoana mbola fahanao miheno tenin'Andriamanitra mivavaka zay ho anareo zay marary resaka taminay teo fa zay mbola manam-pinoana halleloia manam-pinoana fa mbola sitranareo halleloia doaritsika enoira ilaitsika fanatrehana samia ny atokantrano any mangataka ny fanatrehana naiza misy anao aiza miteny na Madagasikara any misy anio aty tsy maninona fa ilainao zany fa nizaniza afaka hotratran'io raha tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra raha tsy miara mandeha amin'Andriamanitra raha tsy miara mandeha amin'Andriamanitra de tahiny tompo ary Josia Francine androany vitako teto zany Josia Francine efa tany ambony be tany ino fa fanarapenareo tao izy ndao ary tahiny tompo ary mahereza ary isika rehetrarehetra izy akoa mbola mety tsy voaravako teo i Tody Raolso Becky Roland zay ndao ary mino finaritra ary isika rehetra fanatrehanao halleluia fanatrehanao fa tena ilaiko If I not
Halleluia. Isaorantsika n'Andriamanitra zany hira mahafinaritra be izay any groupe Zona Famonjena izay tsy izy akory fa namatsika akaika raha sy anabavitsika izany tarika Zona Famonjena izany. Misy anankiroa amin'ireny mpiry ireny avy any Mampionana kozinany Mampionana ao anatin'ny tarika Zona Famonjena ary ny tarika Zona Famonjena no namorona ny hira ny volume 1 ny album ny Mampionana tamin'ny taona 2020. Halleluia. Eny ary zay ary ny hoe fa andaontsika ary eno tenin'Andriamanitra andaontsika eno tenin'Andriamanitra irahantsika amin'ny anabavitsika Berta avy eto avy any Koweïty izy nizondratsika ny tenin'Andriamanitra mino fa manaka baiboly ianao dia andao ary eno tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika tany tompo ary ranabavy Berta anao ny fitenenana mino finaritra isika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo atsika rehetra resiko fahasoavana ho ary avy malala ny zaran'ny ten'Andriamanitra androany ny amin'ny alalan'izao aty radio vavaka fiambenana izao. Ny ten'Andriamanitra dia ho hitantsika ao amin'ny Jaona toko faharoa manompo mamaky amin'ny andiny voalohany mefara amin'ny andiny faha araky ambin'ny folo. Jaona toko faharoa manompo mamaky amin'ny andiny voalohany mefara amin'ny andiny faha araky ambin'ny folo. Ny sora mandreo ambony ny nampodian'i Jesoa ny rano ho divay tao Kana sy ny amin'ny nankanesany tao Kapernaum. Vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilea ary tao ny renin'i Jesoa ary Jesoa sy ny mpianany koa dia nalainy ho amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesoa taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesoa taminy, raha vehivavy mboa mifaninona akory izaho sy anao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanombo, ataovy izay asaina ianareo. Ary nisy ny vato enina mahalany rano indroa na intelo vata avy nipetraka teo ho faninadiovana araka ny fanaony jiosy. Dia hoy Jesoa taminy, feno rano ny siny dia ny fenony hatramin'ny molony. Ary hoy Jesoa taminy, tovony amin'izao ka ento ho eo amin'ny mpandahatra ny fanasana. Dia nentiny ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nahalala izay niaviany. Fa ny mpanompo izay nanovo ny rano no nahalala dia niantso ny mpampakatra izy ka nanao taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no aroso aloha ary rehefa nisotro be ny olona dia voa izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka andrikehitriny. Izany no nataon'i Jesoa tao Kana any Galilea hoy voalohan-pamantarana ka nasehony ny voninahiny ary nino azy ny mpianana. Aleluia. Teto ry avamalala dia ny nanehoan'ny ilay Jesosy Kristy ny famantarana nanehoan'ilay Jesoa ny fanoharana tamin'ilay asa izay nataony ilay Jesosy Kristy. Raha nisy tamin'ny fahatelo ny andro fahatelo ry havana dia nisy ny fampakaram-bady tao Kana any Galilea. Rehefa handeha voataona tamin'izany ilay Jesoa sy ny reniny dia ary ny mpianany koa dia lasa izy ireo. Rehefa lasa izy ireo tonga tamin'ny fotoana izay hisakafoanana ilana ny divay dia ny divay efa voaomana tamin'izany fampakaram-bady izany ry havana dia lany. Rehefa lany ny divay dia hoy ny ren'i Jesoa taminy, tsy nisy manana divay izy. Tsy manana divay izy. Hoy Jesoa taminy, raha vehivavy moa mifaninona akory izaho sy anao, tsy mbola tonga ny fotoako. Izany no navalin'ilay Jesoa tamin'ilay reniny. Ary efa fantatra ilay raha vehivavy
izay reny Jesoa fa tsy maintsy hovahany ilay Jesosy Kristy, tsy maintsy hany ho an'ilay Jesosy Kristy fanoharana amin'ny fomba mahagaga na dia lany aza ny divay. De ary nisy ny vato enina mahalany rano indroa na intelo vata avy nipetraka teo ho fahadiovana araka ny fanaony Jiosy. De ny rahan'ilay Jesosy nisy ny siny vata enina izay nipetraka teo, de ny rahan'ilay Jesosy ho an'ny mpianany sy ny reniny izay ny rahany ny fenonany rano ny siny rehetra anankenina io. Rehefa feno ry ava-malala hatramolony, tsy nisy tapatapany tao anatin'ny siny fa feno daholo ireo siny ireo. De nieritreritra ireo handeha hanatrika ny fampakaram-bady tamin'io andro io rehefa lany divay, fa tsy hoisy ny divay, ary efa nilazain'i Jesosy fa ny divay tsara no aroso aloha, nefa lany ny divay riavana, ohatran'ny mikorontana, ohatran'ny mifantomononona ny olona izay tsy manana fahatokiana, izay tsy nanana fanantenana, ary izay tsy nanana ny fieritreretana fa tsy maintsy hisotro ny divay ho an'ny mpiatrika ny fampakaram-bady rehetra tamin'izao fotoana izao. Ary rehefa feno ry havana malala lay siny anankenina io de nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana efa nahalala izay nihaviany. Rehefa nanandrana ny rano izay tao anatin'ny siny ry havana afaka fotoana izay nafenona ny amin'izany rano zany, de nanandrana ny mpanotrona ny amin'izany fampakaram-bady rehetra, ny mpanotrona izay nirahina handeha hiatrika tamin'ny alalan'izao fampakaram-bady zao. De nisy ny fanagagana, nisy ny fampanantenana izay efa napetraka ilay Jesosy fa tsy maintsy hoisy izany divaina izay mampangetaheta ny amin'ny olona. Ty teny aminao ary havana, raha misy ny zavatra zay tsy misy eny aminao, raha misy ny havana ny zavatra zay mampisalasala anao eo amin'ny fiainanao, de aza misalasala ry havana. Atao fitahaka ilay ravehivavy izay nanatona ilay Jesosy Kristy niaiky ary nanana fahatokiana araka ny fampanantenana, araka ny finoana lehibe izay efa nomen'ilay Jesosy Kristy ho azy, satria fantatra ravehivavy sy ireo mpianany ry havana ilay Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra. Tsy misy izay tsy azony ilay Jesosy hatao ny amin'ny fahagagana, ny amin'ny fitiavana, ny amin'ny fampanantenana, ny amin'izay rehetra kasainy olona izay tsy araka ny fieritreretana amin'ny maha-olombelona. Ty teny aminao ary havana, aoka tsika ry ava-malala ho tahaka ny amin'izao, na dia tsy misy na inona ny eo ampelatananao, ary na dia na inona ny zavatra zay mangeja anao amin'izao fotoana izao ry ava-malala, dia antsoy atony ilay Jesosy Kristy izay mpanafaka atsika, izay mahalala ny zavatra rehetra ry havana, fa tsy maintsy ho tonga aminao, tsy maintsy ho tanteraka aminao, ary tsy maintsy omeny ilay Jesosy Kristy ho anao ny amin'izany fangatahana zay haterinao eo amin'ny ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izany. Ary raha ny amin'ny alalan'ny fampanantenana araka ny finoana izay efa omen'Andriamanitra na ry havana no hentinao hanatonana ilay Jesosy Kristy mampanantenanao, mampanome fatokiana ho anao, fa tsy maintsy hovahan'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Ary ny amin'ny alalan'izao fandaharana zao ry havana, mbola maro amintsika ry havana malala raha ohatra mbola misy ny zavatra zay mampisaintsainanao, mbola misy ny zavatra zay mbola mampisalasala anao, ary mbola misy ny fahatahoranao ny amin'ny zavatra zay eo amin'ny fiainanao. Atono Andriamanitra ry havana, fitiro Andriamanitra ry havana, ary ento eo amin'ny
alalan'i Jesosy Kristy no fampanantenanao amin'ny alalan'ny finoana ilehibe izay efa men'Andriamanitra anao, fa tsy maintsy ho hitanao ho tahaka ny fanoharana izay nataon'i Jesosy tamin'ny alalan'izao divay tsy nisy dia nisy tokony ho tahaka izany no fampanantenana ho eo amin'ny fiainanao. Manomboko androany ry havana, mampanome fahatokiana ho anao fa tsy maintsy mandresy ianao ary tsy maintsy hanana fahatokiana ianao fa ilay Jesosy Kristy izay tompony fampanantenana, tompony fanomezana ny fahatokiana ny amin'ny zavatra izay hindesinao eo anatrehan'ilay Jesosy Kristy. Mitaonanao ndao antsika ry havana hanampina ilay Jesosy Kristy ary hanaiky ny fitondran'ilay Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika ary tsy hanana fisalasalana ny amin'izany fanatonantsika ilay Jesosy Kristy izany. Izy no mpamaha, izy no mpanome, izy no mavita manova ny amin'izay rehetra izay tsy araka ny fieritreretana eo amin'ny fiainanao. Satria amin'ny ten'Andriamanitra milaza amintsika hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany. Efa adidin'Andriamanitra ianao ry havana, efa zanak'Andriamanitra ianao ry havana, dia ataovy hanana fanantenana, ataovy hanana fahatokiana, famombana mandrakariva ilay Jesosy, hanova ny fiainanao ilay Jesosy ary hanome araka ny sitraponao ilay Jesosy. Manatona azy ianao tsy amin'ny atakandro ry havana fa manomboko androany. Tena fikiro ilay Jesosy Kristy ary ento aminy ny vesatra anao rehetra fa ho tanteran'ilay Jesosy Kristy ny hetahetanao ny momba rehetra ny amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany, fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy. Aleluia, amen. Tiana Jesosy. Amen. Tianao koa Jesosy ranabavy Berta. Ary za miny fa raha ny asan'Andriamanitra izay nataonao teo manoloana ny asa izay ataonao ihany koa any amin'ny toerana misy anao dia mbola tian'Andriamanitra mihoatra ianao. Makasitraka satria tena fantatra ny asa mandarazy ataonao fantatra ny asa mandarazy izay ataonareo indrindra nareo any Koweït any nefa dia mbola manam-potoana ihany nareo anaovana asan'Andriamanitra ohatr'izany ka dia fankasitrahana, fisaorana ary mivavaka ao anareo Jesosy any hamaly fitia anareo tsirairay avy. Misaotra ranabavy Berta dia mampahery ny tenin'Andriamanitra, mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra dia misaotra antsika ihany koa mampahery azy raha makasitraka azy ianao amin'izany tontolo izany dia mahatonga anazy mbola handroso bebe kokoa, anao bebe kokoa indray dia hisaorana anareo za misaotra anareo izay makasitraka azy amin'izao fotoana izao fa zava-dehibe ny fifampaherezana, zava-dehibe mino fa hitanay ranabavy Berta zao hoe fankasitrahana ataon'ny olon'ireo fa ilaina ny mifampahery dia izay tena mahery ary tena ilainay izany tenin'Andriamanitra izany. Halleluia. Itain'Andriamanitra ny ranabavy Berta. Ny fankasitrahanareo raisiny daholo ary fankasitrahanareo atonga azy mbola androso bebe kokoa indray ka dia misaotra anareo izay. Ny nampodiany Jesosy ny Jaona toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny faha 12 no vakiny teo dia ny amin'ny nampodiany Jesosy ny rano ho divay sy ny nankanesany tamin'ny Kapernaomy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galily ary taony reniny Jesosy ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakaram-bady. Mba nisy fety zany dia voaingana ny tory taminay Jesosy tsisy fotoana nipetrahana mihitsy. Tsisy fotoana nipetrahana zany mihitsy Jesosy satria tena hoe ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra dia ny asa manaraka eny foana. Zany tokoa hoe ny asa ny manaraka azy. Manaraka an' Jesosy teny foana ny asany ka teto Jesosy tsy nieritreritra ny asa. Ohatra zany hoe mécanicien ianao dia efa miaraka amin'ilay sakosy iny ianao feno clé, asa ianao manao an'iny.
na ohatra hoe mampiasa ordinateur ianao rehefa hiasa amin'ny asanao a de tsy misaraka aminao ny ordinateur anao anaty kitapinao any rehefa hiasa ianao ohatrohatr'izay le izy fa teto a so jesosy fa tsy nitondra fitaovana ninina rehefa hiasa ary jesosy tsy mbola tokony hiasa io a no akoatrany niantsonan'ny mpianatra ny nandavony jesosy ny devoly tsy akakafana azy ny naharetan'ny fivadikana 70 andro sy 70 alina akoatrany nanaovany fahagagana tamin'ny antsony amin'ny petera ilay trondro tsy nety azo nefa tonga de feno ny sambokely rehetrarehetra de io ny fahagagana voalohany nataony jesosy fahagagana voalohany amaha jesosy kristy azy a rehefa anao asa izy tamin'ny andro fahatelo de nisy fampakaram-bady ary invité tao Marie reny jesosy a de invité tao koa jesosy a sy ny mpianatra invité any hoe mipetraka omena sakafo tolorana sakafo tsy manao raharaha fa mihinana fotsiny tsy manasa vilia fa servena ny sakafo halleloia mahafinaritra ny invité a tsy manao raharaha no fa mipetraka fotsiny de apetaka ny servieta de miandry de miheno hirahira mitsangana kely mandeha mihira de mihinan-kanina tsy manao raharaha tsy manao nininina fa zao nisy olana ny tranga ary raha ohatra ianao ka mekanisien nefa ianao mandeha mariazy za tamin'ny mariazy ko tena niomanako hatramin'ny zavatra ohatr' zany mihitsy za tamin'ny natao mariazy de misy mekanisien ko zay nasaiko niaraka taminay ny inviteko de nasaiko nitondra fitaovana mba tsy isiny leta refa le miaraka reny ny fianakaviana de tsy maintsy misy tômôbily ray taraiky any ananany de efa nomanina hatramin'izay ny ana de miaraka taminay mekanisien de miaraka amin'ny clé de raha vo misy tômôbily anaty cortège sanatria misy tsy mety fa izy no manamboatra zay milamina tsara ny fety ka teto a de nisy olana lany ny divay olana zany sa tsy olana olana be zany olana be zany lany divay tsara fantaritsika fa any Palestina de anisan'ny zavatra maniry betsaka indrindra ny voaloboka ohatrany hoe isika any Madagasikara de maniry be vary de raisinao fotsiny hoe ao anaty mariazy malagasy na ao anaty reny fety reny ohatra hoe reny famadiany reny tsika moa tsy mamadika fa reny le fety le rana amin'ny sakafo be zany raisinao hoe anatina fety a lany ny vary ohatrohatr' zany izy ty voaloboka zany any tena saiko manana voaloboka daholo ny olona ary voaloboka zany any tena vokatra be zany ary tena be de be any Palestina ny voaloboka ka raha fampakaram-bady ary rehefa fampakaram-bady a ny tena isiny ny ranom-boaloboka divay zany isotroana ranom-boaloboka de raisinao angery avana hoe manao fety ho ianao malagasy ianao a malagasy any Madagasikara fa lany ny vary ozy ny olona mbola nampy tsy isotsony ny vary lasa ikana mahandro de le vary le mbola vo maohatry mohaka iny no arosiny olona aingana mamenatra zany enatra zany hoe fampakaram-bady de lany divay misy fiainana tratra ny enatra ny fiainatsika afaparaka hoe fampakaram-bady ho ataon'olona tantara zany a ho alazy eo amin'ny manodidiny zany a ary na efa efatra ary ny zanakareo de zao foana ny tenenin'ny olona reny le tsy ampy divay misy dadako taloha mpitondra taxi de tadidiko misy nisy olona teo tanànanay mbola kely zay tamin'izany de teraka io rangahy io
de rehefa terakiranga io de ohatra sahirakirana zareo de lentan'ny papako izy tam'izay satria efa tena akaiky terakirana de lentana de nitarany hoe zay tsy manam-bola mihitsy fa de tsy nampandoavin'ny dadako frezy tam'izany rehefa tonga tao trano de nitantarany dadako any mamako le izy ary olona tatsika io izy ianina de hiteraka rehefa tena nahafre aza tsy nisy de netiko fotsiny rehefa tena ohatrao de na efa lehibe ary misy ranga io lasa mpiara-manao efa lehibe efa lolo lehibe de fanao aferina topia misy fotoana zay miaraka fanao aferina topia tadidiko foana de lasa tadidiko foana izy le hoe ay tsy nanam-bola tena andeha niteraka de tsy nandoha vola pampalay ohatrohatry zay foana de tadidiko foana zay zavatra e ka ianao ery havana de zao e io fa fambaraka neky any tranga teo amin'ny olona io satria averiko fambaraka fampakaram-bady lany divay fambaraka fa io fambaraka io tsy eo ihany io fa manaraka ny tokantrano io naizanaiza lehany ny fambaraka ny surnom-reo mety ry izy nareo e de hoanendro tsy ampy divay e nanare tsy amin'ny hitanao tsy amin'ny tranonao tsy ay sary zany lalana zany hitanao ny trano tsy ampy divay de eo amin'ny tsy ampy divay mihitsy ianao ohatr'izay eo amin'ny tsy ampy divay mihitsy de mahafantatry ny olona rehetra eo amin'ny tsy ampy divay mihitsy ianao no mivily gosy tsy any amin'ny rianao fa any amin'ny tsy ampy divay hitanao de anaran'olo lasa anarana le tsy ampy divay fambaraka be voka ho ny ihany izy zany ivadiny ry tsy ampy divay de tsy ampy divay zay anaranao zay na tianao na tsy tianao rlany divay tsy ampy divay fa fambaraka zao ry havana malala ny fiainana anankiray misy an'i Jesosy de tsy afa-baraka mandrak'izay Andriamanitra tsy manala baraka raha tsy teo afa-baraka ianao dao hivavaka mety teo amorony fahafambaraka io fiainanao io za rehefa nisy olona taloha fiaina fa raha ny tena marina za tefa nigatra tao anatin'ny olana zay nahazo ary tena ry tsy ampydozo izy ary zao tena teneniko anao fa zana nan'olona vola be be tam'izany nefa mahita amin'ny gazety misy olana nan'olona ray hetsy telo hetsy roa hetsy de nigatra za teo amorona zany taloha 10 taona lasa fa ny zavana finaritra de zao aikay tao anatin'io fiainak'io efa nisy Jesosy invité tao halleloia de tsy nigatra saika afa-baraka satria zao mbola tsy nisy tao amin'ny fianakaviana ny santatra an'izany hoe fonja izany raha sanatria zany tonga tam'izay de ho fafambaraka amiko mandraky tiany androany na avy any amin'ny reniko na avy any amin'ny raiko tsy mbola nisy olona niditra tany amponja izany zany neky any santatra an'izany fa soa ihany halleloia soa ihany efa niandryandry teo amin'ny fiainako teo Jesosy le tsy mahafa-baraka mety misy olona eto menao zao fandarana zao eo ambavahoana ny fafambaraka ny fiainanao eo ambavahoana ny fafambaraka ny fiainanao invité ao anatin'io fetinao eo fiainanao io ve Jesosy tsy mahatsoka avy ny filaza azy marina raha ho zany raha ampamadiana ohatr' zany afa-baraka ho raha lany vary anaty fety zany raha malagasy ny fanontaniana petraka ao de zao manahoana io efitrano andraisana fampakaram-bady amin'ny fiainanao io Maria lo teo fa Maria tsy mahavonjy zany tsy vavahantsika amin'ny Maria raha misy aminareo mbola mivavaka amin'ny Maria de aza mivavaka amin'ny Maria fa Maria sady tsy mahavonjy no tsy mpanderanderana hoy Jesosy zao ny tenen'ny Maria
rehefa lany divay de hoy reny jesosy taminy tsy manana divay izy amizy zavatra tia natongavana io zany jesosy tsy manana divay zareo e aizy ianao e io jesosy taminy raha vehivavy mofo faninona akory zasy ianao tsy mbola tonga ny fotoako tena marina tsy hoe mifaninona hoe mifaninona tsy hoe mifaninona tena mpianaka izy mianaka reny jesosy a Maria ary zanaky Maria jesosy fa nytiany jesosy tenenina eto zany mahatonga atsika mitandra za miantso anareo na misy aminareo mbola mivavaka amin'ny Maria de aza mivavaka amin'ny Maria fa am' jesosy tsy mpifaninana zareo tiany jesosy tia tenena am'zany de zao tsy baiko ny Maria no ataony jesosy fa ny baiko n'Andriamanitra ary tsy Maria mpanelelena atsika amin'Andriamanitra na mpanelelena atsika am' jesosy fa jesosy mpanelelena atsika amin'Andriamanitra halleloia ny fanamasina ny mpanelelena atsika am' jesosy diso zany nareo hoe mivavaka ry Mario ry Mario 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 misy iro ohatr'izay mantsy elo avy lalana izahay alatsiny aminareo fiangonana manao zany fa Marinina tsy maintsy toriana fa Maria tsy mahavita na inona na inona kibony finosana tamina nofo an' jesosy nateraka ho nofo fa tsy natao ivavahana tsy natao angataham-pitahina tsy natao hierahana amin'inon'inona fa reniny jesosy taka ny reniny Jakoba taka ny reniny Davida taka ny reniny ohatr'izay fa olombelona ohatra atsika misy anina zay paster zay tadidiko misy paster namako zay any Ambomahitsy any misy are zay de misy sary vongany Maria de zao fiteny eo anareo rehefa miala misy miala avy eo amin'ny sary masina de paster rehefa nafantatra amin'ny marina fa tsy masina Maria i Maria de zao ny teneniny izy rery no miteny manontany sever misy miala avy eo amin'ny sary masina misy miala eo amin'ny sary vongana izy izy satria sary vongana io fa tsy sary masina zay zany tsara fantatritsika Maria tsy masina Maria ary tsy vavahana ray ny masina de Andriamanitra halleloia ray zanaka fanamasina amenna de aza mangataka hoe taria amin'ny Maria zany tsony rehefa maraina ny andro so mba tsy Maria no mitarika anareo ary raha Maria tsy afaka hitarika anareo amin'ny fanamasina angatahana zay mety misy tezitra ndray zao fa tsy maninona andro farany zao aza mivavaka amin'ny sary vongana aza mikoaka amin'ny karazana masin-dà fa tsy mahavonjy reny amenna ajantsika eny amin'iny tsy manana divay izy de jesosy fa mifaninona akory nefa zasy ianao de jesosy tsy mbola tonga ny fotoako tsy mbola tonga ny fotoako ny tena marina iny am'le fotoana ny tena marina ny roso meloa ny fahagagana zay ataony jesosy mbola tsy fotoana ny akampisehoany jesosy ny heriny fa mba tonga teo izy mba hisakafo ohatry ny olona mba invité ohatry ny olona mba invité ohatry ny olona mbola tsy tonga ny fotoana mbola tsy mbola fotoana raha ohatra zany tsika ohatra ianao zao anomboka ny asanao de fa manao programme mihitsy hoe za anokatra ny akiradio amin'ny 1er octobre iny sokafana de nefa ianao 28 septembre nalefanao tampoka lisy tetanga alefaso le hira ohatry zao zany mbola tsy fotoanako ange zao mbola tsy fotoana tokony andefasana an'le zao mbola tsy fotoana tokony isehoako zao jesosy mbola tsy fotoako zao zao revana malala misy fotoana mbola tsy fotoana an'Andriamanitra ny asa amin'ny fiainan'ny olona anankiray fa zao halleloia rehefa tonga eo amin'ny fotoana ambavahoana ny fahafahambaraka de tsy mampaninona an jesosy ny avancé ny programmany tsy olana am' jesosy noho ny aminao mba tsy hafa-barakanao satria zao raha ami'ray volana ianao vo iasany eo amin'ny fiainanao de ho tonga eo amin'ny fahafahambaraka iny amenna jesosy ny teny hoe mbola tsy tonga ny fotoako efa namoritra tanan'akanjo izy amin'io anao zavatra izy halleloia jesosy nge tsy mavita mahita ny fiainana ohatrany io tsara fantatrao zany olona mavita mijery ny fiainana ohatrany io fa jesosy tsy mavita tsy ariny zany ze amin'ny herinandro i raha tio hokasiako nefa herinandro be loatra tena reraka be jesosy mbola tsy fotoanako ay sary namoritra tanan'akanjo fantatry Maria fa anao zavatra jesosy
jesosy tsy mahavita mijery amin'ny fiainanao ohatran'io ary tianao zavatra eo amin'ny fiainanao jesosy minoana ianao fa tena tianao zavatra eo amin'ny fiainanao jesosy ary ho arosiny ny fiasany amin'ny fiainanao alleloia amen amen zao ry havana malala zao fotsiny vao hita amin'ny Maria alleloia fantany zanany nge io e fantany jesosy nge teo Maria ny asa mpandrafitra de fantatry Maria ny fombafomba fataony jesosy alleloia neneny kosa mbola tsy zaona mbola tsy tokony asa korsy anao zavatra izy manao fantatry Maria zany zao fotsiny teny Maria tamin'ny olona 5 fa hoy ndreny ny tamin'ny mpanompo ataovy zay asany ataonareo fantany fa iasany zanany halleloia fantany fa iasany zanany efa fatapatany ny zavatra ho ataony satria efa zatra ny arana andeha taminy amen zany mahatsara antsika mpanompon'Andriamanitra efa zatra miara-mandeha amin'Andriamanitra efa zatra mifanerasera amin'ny Jesosy de efa fantapatatra ao ny zavatra ho ataony fantapatatra ao ny zavatra hitranga mahatonga any amin'ny tenareo kalminareo fa tsy maninony zany io satria zay efa zatra n'izany fa raha naninony zay de tokony aninonareo mpanompon'Andriamanitra manana an'izay foana za manana an'izay raha za zao voenina le mesazy halleloia nisy olana rary mafy tamin'ny larobia eto izy miaraka amintsika zao le aniavany vao zao izy mandefa mesazy tiako aminao mesazy de zao vao zao mitsany raha izany fiadana tompo paster voninahitra n'Andriamanitra any fa nahenino efa nahenino feo an-dadatoa kangataka vavaka tamin'ny larobia iny misaotra ny tompo efa salamy izy tena misy ivana be ny tanany sisa any ny tanany sisa efa mivoatra tsara ny fahasalamany alleloia de raina Jesosy alleloia misaotra anao raha mbava voaray amin'ny mesazinao de mahatonga any miteny hoe tsy maninony zany de satria fantatra zay efa zatra mahita an'Andriamanitra miasa amin'ny olona mitady aninona de tsy ataony maninony zany io marary mafy olo zay miteny matoky fotsiny aza matahotra tsy maty zany io alleloia satria zay efa zatra mahita olona marary mafy entina mavaka tsy avenan'Andriamanitra maty tsika tsy manao plivava fa araky ny zavatra ity ka i Maria teto tsy manao plivava fantany fa iasa Jesosy fantany zanany alleloia zao fotsiny teneny Maria ary tsy pio amin'ny baibolinao 5 manao hoe ataovy zay aseny ataonareo ataovy zay aseny ataonareo zava-dehibe io ataovy zay aseny ataonareo amen misy zavatra ho asena atao zany eto de ny zava-dehibe de ny fanaovanao zay zavatra aseny atao be dehibe ny olona miantso an' Jesosy teo vonjena te azo valim-bavaka teo sitrana teo afakolana teo afatrosa te ahita valim-bavaka fa tsy manao zay aseny atao de tsara am'zany olo zany tsy mangatabavaka aloha misy olona mangatabavaka ny vavaka angeravana azonao amin'ny alalan'ny fanaovanao sitrapon'Andriamanitra ny fanasitranana angeravana azonao amin'ny alalan'ny fanaovanao sitrapon'Andriamanitra ny fiainanao angeravana milamina amin'ny alalan'ny fanaovanao sitrapon'Andriamanitra fa ny olanao tsy mety ataonao zay asen'Andriamanitra ataonao aza manao an'izao nareo de tsy ataonao aza mihinana an'izao nareo de tsy ataonao aza manao fitafy ohatranareo de tsy ataonao aza manana fitoetra ohatranareo de tsy ataonao de avenao miteny tsy mamaly vavaka Andriamanitra ka Andriamanitra ty asa fa misy zavatra aseny atao halleloia halleloia ivaina bavy Maria zao mety nambavaka maly de efa naditany ambanivoatra androany misaotra an' Jesosy tsika halleloia misy valim-bavaka ao amin'Andriamanitsika halleloia ho azy ny voninahitra ataovy zay aseny ataonareo ka izao eto Jesosy sisany mahavary olana nisy navavy le olana tsisy nava lany ny divay tsisy Jesosy sisany hava olana Jesosy zany sisany vaolana farareto raha tsy zany de inona le izy inona le resarantsika tamin'ny voalohany fahafahambaraka manana safidy zany ianao fahafahambaraka
de teneny aloha le tsisy vaintsony sa anao zay seny atao anao ny safidy ary safidy safidy eo amin'Andriamanitra tsy forcé anao ny safidy fa ny soanao tsisy afa-tsy zavatra roa sisy fa fahambaraka lany divay sa manao zay seny ataon'i Jesosy za aloha ry havana teo amin'ny fiainako tena aloako ny fidy an'lenanao zay naseny atao ary ty za hitanao mbola manao zay aseny atao mandraky ty ny androany mandra-pialako eto tany mandra-pafatiko satria ny fahambarakako tamin'iny mbola afaka izy fahambaraka manaraka eo amin'ny fiainako ka aleoko manao zay aseny atao zava-dehibe amiko ny tsy afa-baraka zava-dehibe amiko no mivoaka mpandresy de aleoko manao zay aseny atao ny divay raha teo efa tsisy masony olo efa mitazana Jesosy isan'ny vaholako nareo tretra ny anaty hôpitaly any zao ny teniko anareo ny maniebesisy ny azithromycine ny inona avy reny fanafody rehetrarehetreny ny ED1 ny CVO sy ny sisa mety manasitrany reny fa misy fetrany matoa misy ny maty de misy ny tsy fahampina fanasitrana reny fanafody reny tsika tsy be de raha mihina fanafody hoaniny fanafody fa raha fanafody tsy misy Jesosy sa afaka mifanatenanao ary raha misy olona koa ry am'izao fotoa zao efa tsy manam-panafody tsony fa mbola eo reto Jesosy andao reto tsika hanao zay aseny atao ianao nge le manao zay aseny atao tsy hoe hitsanganao mpandrina to mizatra asenao atao hoe anatin'ny sainao miteny manao za Jesosy anao ny sitraponao manokana mety misy olona ny ambadibadika any mety efa tena eo amin'ny eo ambony fandrina efa tsy mavita manao ninina tsony halleloja fa za mitenao teneno za Jesosy raha misitrany eto anao ny sitraponao am'zay atao aleny sitraponao ety atany taky ny any an-danitra halleloja amen fa raha vao tsy manao zay aseny atao de mijanona eo am'le matsisy divay anao fa misaotra an'Andriamanitra saotra an'Andriamanitra nanao zay naseny natao reto olona reto azo antoka tsy ho afa-baraka ianao raha manao sitrapon'Andriamanitra ianao mandehana ianao fahamarinana ataovy sitrapon'Andriamanitra tokony omeko anao tsy ho afa-baraka ianao tsy ho afa-baraka ny aretin'io zany ianao tsy amin'ny fahambaraka lavy nyo aretin'io no elanao eto am'ty tany ty indrindra raha olona mpivavaka ianao mpitondra fivavahana pastera sy ny sisa ravana androany tsy tary ianao zao ataovy zay aseny atao fa tsy voaka amin'ny fahambaraka ianao de naseny zay nataony atao de aniny va enina ary nisy siny vato enina mahalany rano indroa na intelo mivata mipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaovany jiosy misy rano any am'jiosy rehefa misy fanasana de tsy maintsy misy rano ny jiosy misasatanana foana isaky ny alohan'ny isakafo iny natonga ny olona nanome tsy ny Jesosy efa maninona ny mpianatra any tsy manasa tanana alohan'ny sakafo de Jesosy tsy mitra mivava mampaloto ny olona satria tanana somary tsy de ny sasany endry betera ny nanana sakafo fa tsy idiriny amin'ny biby maloto tsara fantatritsika zay tsy hiditra amin'itsika efa diso fantatrao zany foana andresahany eto hoe aza mihinana biby maloto ianao halleloja tsy lavin'io zany ianao io aretiny io tsy tia biby maloto io teneniko anao zany amen ary nisy ny vato enina malany rano indrona intelo mivata mipetraka teo fanadiovana araka ny fanaony Jiosy de hoy Jesosy taminy feno rano ny siny halleloja feno rano ny siny de ny fenoana hatramin'ny molony le zary nasen'i Jesosy natao tsy zavatra sarotra ny olana amitsika nge ravana itsika ndre mieritreritra andeha hivavaka sarotra be nge zany de tsy maintsy mahay mivavaka be de tsy maintsy mahay baiboly be de tsy maintsy tena de rehefa sabotsy zany tsy asa fa tena hivavaka ohatrany rana darady tontolo ny andro tena sarotra be zany de inavoko le tsy to be dabe ny akanjo tsy azo anao to be dabe koa zavatra tsy azo anao tena marina
tsisy zavatra sarotra mihitsy amin'Andriamanitra. Tsisy. Rehefa aminao fotsiny ny fankatoavana dia fantatro inona ny antony reny fitiavana. Ny didin'Andriamanitra rehefa rehefa dinihanao zany didin'Andriamanitra etretin'ireo mahately antsika ireo mitondra ino moa izy mitondra ino izy ity mitondra filaminana ho an'ny fiainantsika. Zaho taloha nanana za taloha tia volamena be, ravaka volamena be mihitsy. Mety de vango de volamena sady varotra volamena tamin'izany. De zao fahoriana manao andreo rehefa eny an-dalana. Anaty tôbily any dia misy toerana lehanao dia efa sorony reny. Tsy ritin'ny olona fa teta enao zany to dia ohatrany hoe eny aminao efa misy zavatra tena tiany mpanendako vonoina mihitsy ianao. Tsy manao reny intsony zao amin'izao fotoana zao milamina be na hoe nisotra na hoe iza tsy inona ary. Araky ny voandresantsika voaingana manana fahamasinana. Nao baba rehefa masina ianao mipozinao na ianao tsy adalain'ny olona ianao atsain'ny olona men'ny olona ny aza. Fa rehefa ilay pataloha kelinao mifinjifinjy sy ny sisa iny ny ziponao kely fohy kely iny dia azakaky ianao sy hahan'ny olona. Tezitra angenao rehefa sy hahan'ny olona sy tsy misalasala ny olona tonga dia manao kokonjia ndry nefa ndry olona efa mba tokony dekona efa mba hamen'ny olona ajany. Fa mampilamina ndray fa tsy manery tsy azeza tsy aritra zay. Zavatra tsotra ny naseny natao feno rano misy zay fotsiny. Ianareo mbola misalasala tsy anatina Jesosy ireo ny asen'i Jesosy atao ankereo zavatra tsotra tandreo mididiko zay tapotra ho aho zay ty dia hitandrina ny didiko dia tandreo mididiko tia fotsiny aho dia tandreo mididiko dia milamina zay tsisy akoatra zay. Halleloja. Izao misy fijona vavolombelona sady mbola maromarany tsy narabaiko mama Valtina, tahiny Jesosy, Mami, Marie Justine, Tina Malala, Sandra Lalaina, sady misy fijona vavolombelona efa sitrana koa ny zanaka vaviny Tina Malala. Halleloja. Sotra n'Andriamanitra tsika mamaly vavaka n'Andriamanitra tsika dia verina eo amin'ilay tentsika ny zavatra sain'i Jesosy dia tsotra feno isin'ny rano. Feno rano ny siny. Raha feno isin'ny rano masy dia rehefa eny ambony rano dolo ireny siny fa tsy zay fa feno rano ny siny. Dia avy eo tovozy amin'izay. Fenoana rano hatramin'ny ataony safosafon'ny molony mihitsy zany fenoana be. Halleloja. Dia avy eo hoy Jesosy tovozy amin'izao dia hoe teo amin'ny mpampakatra mpandahatra ny fanasana dia netiny. Nanahirana ve na nisy an'ilay rano? Tsy nanahirana. Nandeha niazakazaka tany am-pivarotra be ireo mividy voaloboka dia nanitsakitsaka voaloboka. Tsia. Tsotra tsisy zavatra tsotra ohatr'izany feno rano ny siny zay. Ianareo mbola misalasala tsy anatina an'Andriamanitra simple be ravana miaraka amin'ny Jesosy mitandrina ny didiny dia zay vita ny rehetra tsy atahoranao ny aretina, tsy atahoranao ny loza, tsy atahoranao ny inona. Halleloja. Fa ina moa ny heverinao fa fedinam-bana anako za miteny hoe za tsy matahotra Covid, tsy matahotra vary any, tsy matahotra ninina. Dia aza miteny ho hainao hoe satria any Madagasikara nisy zany fa andafy tsisy afa taty andafy tamin'ny heritaona hatramin'izao za tsy matahotra ny fedina ty amiko fitandremako didin'Andriamanitra. Fanaovako izay asen'i Jesosy ataoko dia izay fotsiny. Dia izao ny fenoana rano ilay izy dia tonga dia nitovozana ny mpanovana ny salasala. Inona ary ty asen'ity rangahy atao? Tonga iservira rano mangatsiatsika ry havana satria rano mangatsiaka ny natao tao. Fa baraka bebe kokoa noho ny teo aloha. Zay ny tsy finoana. Satria nisy olona teto ny salasala azoko antoka fa tsy voasoratra fa tena tovozy amin'izay ataovy sereo izy ny olona. Karanga marina ozy izy ny olona mantsy an'i Jesosy. So dia mba tsy hainao ary ty ozy izy ny olona sasany. Andahana ozy izy Jesosy andahana tovozy. Tovozy dia eto amin'izao izy io eto any am-pampakatra dia ataonao dia Jesosy
ny teniny lehibe de lasa andiny fa sivy ary rananandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra fahazana nefa tsy nalazany aviny fa ny mpanompo zay nanovo rano no nalala ny mpanompo ihany nafantatry hoe rano mangatsika ingeny taory zoky rano mangatsika ingeny taory zandry tsika zao fa volombelona fa rano natao tao rano matsatso nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra de le traiteur mihitsy zany olona mahafantatra amen mahafantatra tsara mihitsy hoe inona ny tsirona divay manazao dazy tia misotro divay dia misotro divay tena tsy hoe misotrosotro divay am'izao fa tena le angalana tsiro re mihitsy de fatany hoe ty ohatrany tsy tsara ty ohatrany ratsy tena zareo mihinan-kafo tena pakafy divay de io mpandahatra io a olona tena mahalala olona tena mahafantatra de rehefa vita de nandramany de tsy fantany hoe avy aiza de ny antso ny mpapakatra izy le olona manao le service traiteur zany le chef cuisinier zany le manampaizana momba ny sakafo zany le manampaizana momba ny fandarana ny sakafo sy ny momba ny sisa sy ny sisa ny antso ny mpapakatra izy alleloia ny tompo raha nirina Rodriguez izy moa efa hitako teto raha nirina Rodriguez efa elaela raha tsy diso minao fa ianao ihany io tonga soa indray ianao de zao ny tenen'le olona ary nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nalala zay ny aviny fa mpanompo ihany no izay anovy nalala de ny antso mpapakatra avy ankenareo hoe avy fahoana dozy izy andiny fa folo ka anao taminy hoe araka amin'ny fanoan'ny olona de ny divay tsara ny arosiny aloha ary efa nisotro be ny olona tsy vo ny ratsiratsy kokoa fa ianao ndray efa nitahiry ny divay tsara mbaraka ankehitriny na le tompona fanasana rohatry misy fotoana ianao ohatrany zany misy olona miteny zavatra zay na ianao tsy mahafantatra an'le izy de malaiko izy ega hitatra fa tena ahoana zandro nena aka zay mba vidy tsy hitankory zavatra zay tsy fantany zavatra nitranga satria ny zavatra nitranga ry avana de zao le divay rehefa nandramana de divay tena tsara tena gaga le mpandahatra fanasana zao zany fomba fataon'ny olona zao aloha azaveko anao ny fomba fanaovana divay tam'izany de zao misy vata be anankiray vata vita amin'ny hazo de misy gokagoka izy io de ao ambany ray misy vata anankiray hafa ohatrany hoe leo ambony zany ohatry mipassoara vata vita amin'ny hazo de misy gokagoka de eto ambany ray vata anankiray hafa de le voaloboka rehetrarehetra avany antsaha esorona ny raviny sy ny sisa de alefa ao anatin'le vata be eo ambony de aveo misy olona anankiray na ronona telo arakaraky ny angedan'lay vata de mitsanganao de aforotra ny pataloha de manitsakitsaka an'iny hitsakitsahana amin'ny tongotra zay lefa mihaza mboloboka hitsakitsahana de mandehandeha ohatra zao sady manao kilalao mifampahery eo manao kilany de hitan'ireo hoe reo ambony re mihitsy ny mpanao eo fa mihaza mboloboka de hitsakitsahana de hitsakitsahana iny milatsaka ny ranony de milatsaka anatin'lay vata eo ambany ary ny faikany de mbola misy anaovandrareo an'le faikany koa moa fa le rano midina ato ambany zany ranom-boloboka efa vita efa voapotsitra de ino lasa divay zao aloha voalohany indrindra misy karazany roa ny divay akoatran'le tenena mampino teo le divay resantsika eto ranom-boloboka fa tsy le divay le mahamamo fa ranom-boloboka le tsy mahamamo azavaiko anao tolomantsy de zao amin'ny voalohany aloha de mbola tsisy manitsakitsaka lay voaloboka ambony fa
fa alefa ao fotsiny le voaloboka rehetrarehetra de mavesatra izy voaloboka be deabe atao de tambesatra ao le izy a de mbola tsy hitsahana akory io a de fa misy ranony milatsaka de iny ranony milatsaka mbola tsy vohitsakitsaka iny a rehefa milatsaka daholo le ranony avao de esorina le vata de esorina iny divay iny de iny le volazany tena ohatra hoe divay mamy indrindra hitanao ohatry ny hoe zavatra tena tsara be ny tsirony izy iny a sady mbola tsy vohitsakitsaky n'olona de iny le divay tsara indrindra ohatry ny hoe qualité ambony zany raha hoe amitsika am'izao tsika amin'ny teny zao qualité ambony iny le volazany tena ohatra hoe divay mamy indrindra de iny tonga de esorina aloha de solona vata hafa am'izay a de mahitsakitsaka ao ambony am'izay mpanitsakitsaka ao famiazam-boaloboka de voaka am'izay a ny voaloboka ny ranom-boaloboka de iny am'izay fa divay ohatra rehetrarehetra am'izay ka ilay divay a ny tenen'le olona teto de zao matetika ny olona de lay divay mamy indrindra no alefa voalohany le hitano hoe mbola tsy nitsakitsahana de iny lafolafo ngamba ny vidiny de iny aloha ny alefa iny no sarena amin'ny olona de avy andray maniny alefa am'izay le ratsiratsy kokoa ary tsika rehetra ohatr' zany fantatsika zany ny fiainantsika olombelona tsika olombelona tongotra madio tsara mazava ho azy misy akisava tongotra mihitsy amin'io fa tsisy isotry ny divay iny raha hafahafa ary olona mba tsara lazy eo fiarahamonina mihitsy de zao ny fanaotsika olombelona de zao rehefa manao zavatra tsika ny zavatra tsara aloha amy fo manomboka zavatra zany tsika ohatra manokatra fivarotana hoainy atsara zay petrapetraka daholo ny zavatra rehetrarehetra enao va manokatra zavatra voalohany zany raha mipetrapetraka daholo na tam'izay mivady vanao an'izao fandarana zao nisokatra ny akiradio studio misy any micro fitenenana misy kasika misy ndrera mipetrapetraka eto ny feo eto ny kasika miantona teto ny anina reto daholo ny zavatra ohatrao a tiany ohatrao a eto ny ordinateur ray a eto ny ordinateur anina petrapetraka misy fitaratra misy inona ohatra le any amin'ny anina reny alefa honneur alefa manao zavatra voalohany tsika ohatr' zany foana fa le izy aty arina efa maiky zay amonjy anareo a de efa samy manana an'izay plasiny eny a efa de efa misy fitoerana niova tanteraka mihitsy de zay mampety azy aingana ny tsara alleloia ohatr' zany daholo ka amitsika rehetra izy any tsy manokatra zavatra manao zavatra voalohany ka tsy hanao zavatra tsara be ame manindra izy me mivaralila me mivaralila me de ohatr' zany koa tsy manao lava o tongotra voadio tsara manao kiraro vaovao de zao manao zavatra de ohatr' zany ny olona rehefa manao fanasana de rehefa le fanasana iny a ny varinao voalohany mbola le mitsifatsifaka tsara le tena le any iny fa mivary manaraka any ho an'izay anampy efa le tsy makotsokafo izy anabavy mary zao de efa somary ohatry ny fitetatetaka zay ny vary na ny loka avy any a efa tsy nofony be fa ny nofony misy potipotitorana hafahafa le tsara tamy voalohany de mbola eo ny invité le maikamaika andeha ny olo manakaja reny de sakafo tsara be daholo mivoaka avy any rehefa le ao arina efa le olona mpitondra misakafo amy sase mody sisa de efa zany foana ny fiainan'io ary zany ny tenen'le olona teto ny fanaon'ny olo izy de ny divay ratsy ny divay tsara aloha ny arosiny aloha ary rehefa nisotro elaela ny olona sotro be ny olona de zay vo ratsiratsy am'izay ny alefany monoka mivoky ny olona ny olona koa tsy mahatsapa ohatry miova ny tsiro zany efa miova ny tsirony efa miratsy efa mimatsatso amy voalohany tsara fa zao rehefa namalala ny fiainana tsy misy jesosy a de ohatr' zany tsara aloha amy voalohany de miratsy mireraka mipotika ary zany ny fiainana miaraka amy devoly zany no spécialité any devoly de manao zavatra mamirapiratra be sy matanjaka be sy tsara be amy voalohany fa mireraka mipotika mandrapapotika tanteraka fa rehefa miaraka amy jesosy le fiainanao efa tany tsy nisy intsony efa zaka tonga tena fafamba raika ry avana malala no nidirany jesosy ny fiainanao rano matsatso no vainy divay mamy tsara be le divay le première qualité alleloia le lafidy be le mamy be le tsara be alleloia amen atolory eo amy jesosy fiainanao efa matsatso efa rano mangatsika tsy misy nininina tsy misy couleur nitsondy de andao hoe tsika eo amy jesosy iny fa rehefa ho tovozitsika iny de taka an'le divay mamy tsara be le qualité voalohany za de teny aminao androany
inona ny manampy inona ny mbola mampisalasala anao tsy anatinany Jesosy mitady afabaraka io fiainanao io andao aingana ho tovozina miaraka amin'ny Jesosy io fiainanao io andao aingana tovozina ry havana fa io fiainanao tsisy tsirony itsony efa mitady ho afabaraka tady ho tapotra io tena ho vain'i Jesosy tovay farak'izay tsara le qualité voalohany io de ho hitanao zany tsirony fiainana zany ho hitanao zany hoe fiainana efa naika nakalo efa naika amony teny anao aloako maty za efa intelo saika amony teny fa za tsy amony teny zany tsony na omena vola be azy fa mamy ny fiainako misy olona hitako amin'ny Facebook tiako ny fiainako mahafinaritra ny fiainako fa ny azy tsy teneniko amin'ny Facebook fa eto amin'ny tenanareo fa mahafinaritra koa ny fiainako miaraka amin'ny Jesosy tiako ny fiainako alleluia mamiko ny fiainako miaraka amin'ny Jesosy satria maninona efa le divay tena farak'izay tsara zao mifoha amin'ny maraina misaotra Jesosy any tiako ianao mamiko ianao atory any ala saotra Jesosy tamin'ny fiainana nomeny atory ho mbola fitoromaso mamy ndray Jesosy zao ny rahako aminao mamy miaraka amin'ny Jesosy le divay mamy tsara alleluia amen tahin'Andriamanitra ny tsika rehetrarehetra saroko foana ny fiainako tamin'ny 2009 efa saika efa fambaraka fa iny Jesosy nanova le ranoko lasa divay ny mpitazana amin'ny efa nanakora sy miandry fotsiny misaotra Jesosy malala ho zay rikaraka tahin'Andriamanitra ny ianao tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra andao atao zay asiany atao za te teny aminao anao antidy tsika androany de araka iteny takany anabaverika hoe soa Jesosy fa teo ianao fa raha tsy teo ianao taizany efa ranony fiainako samy mahery atsofoy Jesosy de tovozina am'izay io fiainanao io fa fiainana mahafinaritra io ary fiainana be deabe nomeny Jesosy anao samy mahery samy tahin'Andriamanitra tianao Jesosy amen Soa Jesosy fa teo ianao Jesosy fa teo ianao pandresao tontolo izao amen nahoae sokafako Jesosy
fokanjaka hoe somatsy niotako ve jesosy a sotra jesosy a amozy anao amin'ny fotoana rehetra jesosy ampitsaka tafio-drivotra mitsoka aminao jesosy sotra tompoko manonjaka tsy tondrato izy io ka endriko kamy lanapakamy misy fiafarana iza re jesosy a tsika rehetra hiteno hoe so jesosy a amen nahoae sotra jesosy a lay mpandrava sarotra azo antoka hoa tsy mandao ianao amen piandro tsara matotra ny manjo jesosy a azonao atao hoe misaotra an'Andriamanitra ry havana amin'izany tenin'Andriamanitra sy amin'izany iry zany hoe soa jesosy fa teo ianao taizany efa rako jesosy raha tsy teo ianao inona ny mety mba nataoko jesosy raha tsy tonga teo amin'ny fampakaram-bady ianao fa dia ho fahafaham-baraka mandraky tiany androany sofa tsy navelan'Andriamanitra fa baraka tsika ary androany teteny aminao aho hoe raha tsy namelanao hafa-baraka izy hatramin'izay nahoana izy namelanao hafa-baraka indray nahoana izy namelanao hafa-baraka indray ravana efa tsy namelanao hafa-baraka ohatr'izay izy dia andao ararotsika ataovy izay aseny atao ataovy izay aseny atao fa mila manao izay aseny atao zasy ianao mila manao izay aseny atao tsika ry havana ary fantatrao ny aseny ataonao fantatrao ny aseny ataonao ndao tsika anao ny sitrapony raha tsy fantatrao ny sitrapony a zay afaka manampy anao miteny anao hoe reto avy ny sitrapon'Andriamanitra tokony ataonao reto avy ny sitrapon'Andriamanitra tokony ataonao raha misy olona tena vaovao amin'izany fivavahana zany hoe tsy fantany zany hoe inony zany hoe sitrapon'Andriamanitra tokony atao mandefasa MP amiko fa tena andefasako vidéo ianao fampianarana defasa mampionona an'izany ianao raha zany ny sakana tsy afahanao mahita an' Jesosy ry havana raha zany ny sakana mety tsy ahitanao fandresena ka mety hafa-baraka ny fiainanao fa mila manao izay aseny ataotsika ry havana tianao Jesosy tena tianao Jesosy afaka hovaindy ho fiainanao matsatso afaka hovaindy ry havana malala io fiainana matsatso tsy misy tsirony izay iainanao io fa misy fiainana tsara lavitra ao ambadika io
maninona ianao ny mifidy ny jaly ry havana nefa misy andriamanitra afaka manome anao fiainana mahafinaritra maninona tsika ny mifidy ijaly ry havana malala nefa tsika manana andriamanitra afaka manova ny fiainantsika ho any amin'ny tsaratsara kokoa ry havana malala dia tsika tena androany Jesosy mba raiso an-tanana ny fiainako raiso an-tanana mba ho tovozina ity fiainako ity mba ataovy magaga ny olona izao fiainako izao Jesosy ivavaka tsika amin'izao fotoana izao misaotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity misaotranao tamin'ny zany fotoana nafahany ny fampahery teto zany androany Jesosy misy fiainan'olona efa tsy misy tsirony itsony tena efa ranomangatsika fisasana tanana sisa Jesosy eo tsy ranomangatsika hosotroana akory fa ranomangatsika efa fisasan'ny olona tanana efa tsy asiany olona ajany efa tsy misy mijery intsony ny fiainanay Jesosy androany apetraka eto apela-tananao androany ovay ny fiainanay Jesosy ovay ny fiainan'ireto olona ireto fanainao masina andresy lahatra azy ireo anao ny sitraponao anao zay asianao atao fa ho sitran'izy ireo raha misy marary eto ho tafavoaka amin'ny olana izy ireo raha misy mandalo olana eto misaotra Jesosy malalo misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy makasitraka ny amin'ny fitiavanao fantatro fa hanao zavatra fantatro fa anao zava-mahagaga ny fiainan'ny tsirairay avy ianao fantatro fa ho tahinao ny tsirairay avy misaotra Jesosy misaotra ary makasitraka midera makalaza manome voninahitra fa zava-dehibe ny fotoana androany afaka manokana Jesosy andreo olona zay tsy salama amin'izao fotoana izao misy efa tena marary be amin'izao fotoana izao Jesosy Jesosy androany mangataka aminao hoe mbola fantatro fa mbola misy azonao atao mbola misy azo antenainany amin'ireny olona ireny mivavaka manokana Jesosy ho an'ny tokantrano ao Besareta amin'izao fotoana izao tena mangataka Jesosy mandalova ao ny fanasitranao amin'izao fotoana izao dia hanasitranao ianao hanasitranao ianao Jesosy hanasitranao ianao Jesosy ary tena hitongiko eto tongotrao zany androany sy rehetra zay marary any amin'ny hôpitaly isan-karazany any Jesosy dia mangataka aminao hoe sitrano misaotra Jesosy da io koa ny tsirairay avy ny malagasy ny olona rehetra ahifamela heloka amin'izao andro mahoro zao misaotra Jesosy makasitraka tompo dia ho tahinao ny fiainan'ny tsirairay avy ho tahinao ho fiainana tena hoe ho fiainana tena ho feno fandresena ho fiainana tena ampitsiriritra ho fiainana tena misy tsirony ny fiainanay misaotra Jesosy halleluja amen dia voly sasatany dia fahatrombanao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto azy androany ho voninahitra anaranao misaotra Jesosy eo halleluja amen ivavaka ao amin'ny firenena nambavitsika Erika Raka avy eto Frantsa amin'izao fotoana izao tany tompo nambavy Erika ivavaka ho an'ny firenena nambavy Erika amin'izao fotoana izao raha maheno anay izy ivavaka ho an'ny firenena nambavy Erika raha maheno anay amin'izao fotoana izao rehefa afaka sika amaranina fotoana sy ho an'ny firenena ry Andriamanitra iray tsara indrindro saotra sy midera ary mankalaza ny anaranao indray izay tsirairay avy reto amin'ity andro ity mankasitraka tompo no fitatananao ny fiainana tsirairay avy satria matoa zay mbola tonga eto mbola maria zany teny mamy avy aminao zany dia mbola ny fitatananao no fitondranao anay no ny fitiavanao anay Jesosy satria tsapanay fa tena tianay ianao ka anika nataonao narian'izany teny sy afatra izany indray izay tsirairay avy reto satria tsy tianao afa-baraka amin'ny fiainana tsirairay avy tena hoe tianao zay Jesosy tena tsapako izany fitiavanao anay zany satria matoa zay mbola notantaninao Jesosy matoa zay mbola salama toy izao fa matoa zay mbola afaka mihaino ny teninao dia ny famindraponao hatrany Jesosy malalo mankasitraka indrindra Jesosy misaotra Jesosy fa zay rehetra dia anatanteraka an'izay ajasainao atao Jesosy akatony teninao zay ho amafisinay hatrany Jesosy ny fahamarinanay andeha amin'ny lalan'ny fahamarinanao ijoro mandrakarivo izay sy anamaso tena Jesosy
satria zany ny tena ilainao, zany ny tena kasitrahanao Jesosy malalo. Dia misaotra indrindra, tena angatanay Jesosy amin'ny fanainao masina ny tena amangy ny fonay amin'ity alina ity mba tena hitoeran'izany teny maminao atao-ponay ka nataterahanay ny asanao. Mba tena hoe amozato aveny ety anatinay zany ka tsy ho azony devolona ny voromahery hitsangoana izany teny izany fa tena hitoetra tanteraka hampiarinay amin'ny fiainanay. Ankehitriny izay Jesosy malalo mbola mitondra mavaka amin'ny firenenay, tsisy miafina aminao izany firenenay izany amin'izao fotoana izao tena hoe ao anatin'ny fahoriana lalina, ao anatin'ny aretina Jesosy, ao anatin'ny fahambaraka tanteraka Jesosy. Jesosy raha ianao tonga amin'ny firenenay io, raha nindra fonao Jesosy nirotaka ao, mamelany heloko firenenay sy vahoaka malagasy ianao, mamindra fo amin'ny firenenay Jesosy fa mandalo aty ny firenenay amin'izao fotoana izao. Jereo vangio amin'indra fonao ny olona tsirairay avy, feno fahasahirananao Jesosy, tsisy miafina aminao izany, ny aretina tena mandringana mamotika ny vahoaka malagasy tokoa, tena be marary Jesosy ka vangaina renao, vangaina ho vai, ho lasa divay ny fiainan'ny vahoaka malagasy Jesosy. Sitrano ireo marary Jesosy malalo, ataovy tena mitodika aminao izy ireny Jesosy, ataovy tena mametraka amin'ny fiainan'izy ireny eo ampelantananao, ka mba tsy variana hitoditodika amin'ny zavatra hafa Jesosy, amin'ny fanafody lavidina, amin'ny zavatra mety eritreretin'izy ireo anasitrana Jesosy, fa ao aminao rery ihany ahitana fanasitranana, ao aminao rery ihany ahitana fanavotana, famonjena Jesosy malalo. Dia vangio vahoaka malagasy, fonjeo ny vahoaka malagasy Jesosy, ataovy tena mitodika aminao ny ambaratonga rehetra Jesosy, na ny tokantrano amin'izao fotoana izao Jesosy, maro ny ao anatin'ny tsy fisiana, maro ny ady, maro ny korotana, maro ny tsy fandriampahalemana, izany Jesosy miatraiky amin'izany firenena malalana izany ka vangaina renao Jesosy malalo. Jerevany koa Jesosy ireo any am-ponja, ireo mpanao politika adrina ny mitondra fivavahana Jesosy, izay mbola variana Jesosy, ka sio ny fon'izy ireny Jesosy, ka sio ny fanahin'izy ireny mba tena hoe hitoro ny fahamarinanao anao zay asainao atao izy ireny Jesosy, indrindra any amin'ny toerana misy azy ireny tsirairay avy, mba tena amorony olona hitodika aminao, amorony olona mba hibebaka eo anatrehanao tanteraka Jesosy malalo. Dia misaotra Jesosy malalo mihitsy matoky izay fa enao sy efa vanginao ny firenenay amin'izany bavaka izany, dia terizo izay tsirairay avy reto Jesosy izay nieno an'izany teninao izany, mba tena hoe ho feno hery, mba tsokivikivy, mba tsoketraketraka, satria ao aminao ihany ny ahitana vahaolana Jesosy malalo, ao aminao rery ihany ahitana famonjena Jesosy, dia tena hoe ataovy tena mitoetra ny mitokantranonay tsirairay avy, ny fanainao masina Jesosy, tsy hamangy ny tokantranonay ary hitantana amin'ny fiainanay. Dia raha tory izay Jesosy dia mety torimasomamy Jesosy malalo, ary misaotra ihany koa Jesosy fa mbola nitahinao ny fotoana tandroany, mbola noarovanao ny connexionnay, dia isaoranay tanteraka izany. Dia amin'ny anaranao mahavonjy mangatanay an'izany vavaka izany Jesosy malalo. Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra, misaotra betsaka ny anabaverika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Dia misaotra anareo ihany koa nahatrainy hatramin'ny farany. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy, dia eo andretondretsika rapitso amin'ny 7 ora sy sasany. Ny fiarahanao amin'ny fiarahantsika eto ny tapitra, fa ny fiarahantsika eto tsy tapitra. Raha miditra ao amin'ny site web ny Akiradio ianao, dia manaraka ny Akiradio amin'ny www.indramokaizo.com web radio izy io, ary mandeha andro manalina tsy tapaka mihitsy. Dia misy totenitsaka ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 4:70 maraina, mandeha amin'ny 10 maraina rapitso izao fandarantsika izao, tsy naheno hatramin'ny voalohany na ozany hoe mbola te merina eno, dia mandeha koa toroteny hafa amin'ny ray amin'ny 4:70 ralina. Ao ny hira manala fahanginana mampahery samy hitahin'Andriamanitra, matoka fa nahery ianao, ary dia mirary soa antsika rehetrarehetra, mirary soa ho an'ny olona rehetra izay any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Aza dino fotoanantsika amin'ny larobia ifampitondram-bavaka eto rehetra, hitondram-bavaka izay marary ny Covid variant rehetrarehetra any Madagasikara. Tongava eto ny fianakaviana, eto ny anaran'ny fianakaviana amin'ny alarobia, dia mandray ny MP rehetrarehetra aty amin'ny compte radio Akiradio, fa tsy any amin'ny Akiradio na Akimedia na Mampionina, fa aty amin'ny compte koa no alefanareo ny fangataham-bavaka ho an'ny fianakaviana.
dia ho tononontsika eo anatren'andriamanitra fa aza mataotra rehefa tenina ho enon'andriamanitra zany ary tsy maty ireo dia samy maharitra daholo a samy hitahin'andriamanitra misaotra naharitra ny hatrany farany raha pitrondratsika miondeto a raha mbola tsy tonga jesosy a halleloia amen mahereza daholo